Salame. Fomeno zany malagasy zany dia hitako mampiavaka sy manamarika fa indrindrindrindra ny tena mibahana atao tsy haiko dia reto tany isaiko manaraka reto ny teny malagasy mazava ho azy ny foto-tsakafo dia tsinona fanovary ny sainam-pirenena izay manana ny dikany sy ny lokony ary mampiavaka azy manokana ary indrindrindrindra ny oailelike tapaka ny jiro le ke raha ny teny manokana sitsika teny zany hoe le teny tiako tenenao anatin'le teny tsisy ny fantiako lazaina dia hoe afana mamaritra fiavian'olona ray ny teny sahoana lesbain. Yes, sensible e tipôjo oshi. Mampiavaka firenena ray mihoatra amin'ny firenena hafa izy, mena sy mivoatra anivony fiarahamonina mampiasa azy. Raha tsy laza afa-tsy ny anaty bus fotsiny zao dia mijeza volamena égale strapotin, ny gola tsy gardien de but fa receveur, ary le bus le vatana businy mihitsy tsy haiko e, tsy voatery ho haiko daholo koa zao rehetrarehetra zao. Fa ny tena tiako tsindrina mahakasika an'iny teny iny dia mifanarahana sy ny fanajana ny fitsim-pitenenana dia midika fanomezana lanja tsy hasina azy. Ouais, ça c'est vrai. Za manokana zao malagasy. Tu vois, dadako avy any Ambositra, mamako avy any Antsirabe, za malagasy. Dia ohatsika resaka kely mahakasika ny sainam-pirenena, famantarana firenena ray, fananam-boana ao anivon'ny fiarahamonina anatin'ilay firenena, mampiray, mampiavaka sy ny sisa fa raha ny sainam-pirenena malagasy manokana ohatsika resaka dia manana ny tantarany izy io. Le 21 octobre 1958, le drapeau national malgache a été officiellement présenté à la suite de la naissance de la première république. Le 14 octobre 1958, la nation André nommé un agent de l'Institut géographique national malgache en est son créateur selon Banetcha Ravalotsaka. Ny tiako ampitaina fotsiny dia hoe ny fanomezana asana azy dia efa mamaritra hoe tompony ianao izay. Idirantsika manaraka ny resaka sakafo, vao miresaka foto-tsakafo malagasy ianao dia vary ny tonga ao an-tsainao voalohany. Izy io mantsy mety ampisongadina firenena ray. Anaovana vary gasy ro kapoaka, ny anahy tsipala telo, ny anahy makolika 5, ny anahy paty fefany. Paty gasy. Ary amaranako azy ny resaka coronavirus. Misy fepetra vitsivitsy ao ampatsahifiko reto mba aharovatsika tena manoloana ilay valana retina. Fanajana elanelan'ny ray metatra. Ankoatra ny any am-pandriana kosa angambany. Ny fanaovana tapom-bafy. Zay aloha dia marina. Ny fanasana tanana amin'ny gel hydroalcoolique na savony isaky ny 20 minitra. 3 masety hita atao tanana hatramin'izay misy ny ka zay. Miaritra be aloha ilay izy e. Hatreto ny tenako salama tsara ankoatra ny zay mahakasika an'iny raha nafinaritra anao ilay vidéo dia aza dimy manisy commentaire ambany, like, partage ary manome anao fotoana ao manaraka indray. Ciao!